Miarabantsika rehetra dia fifaliana sy tombontsoa indray ny ahafahako manao an'ity vidéo ity androany a. Dia efa elaela tsy nanao vidéo vaovao fa nakaina kely koa dia mino aho hoe afaka ny andray zavatra indray androany amin'ny alalan'ity vidéo ity tsika tsirairay avy dia le izy koa tsy hoe tsy maintsy manao aho fa ny antony anaovako vidéo dia arakaraka ny fifandraisako aminareo amin'ny Facebook ny fifandraisako amin'ny namako misy olona manontany zavatra na Facebook hoe sitrapoN'Andriamanitra ve ny ohatra izao ahoana izao dia izay indrindra no resahako androany momba ny resaka sitrapoN'Andriamanitra dia momba ny resaka Tenin'Andriamanitra be dia be ny olona amin'izao fotoana izao hitako misy foana izy mivavaka manontany an'Andriamanitra zavatra anankiray fa nefa izy tsy te hamaky ny Tenin'Andriamanitra tsy te handinika ny Tenin'Andriamanitra izy mitady ny sitrapoN'Andriamanitra tsy te ho avozona ny sainy ahafaha mamantatra sitrapoN'Andriamanitra dia tonga dia efa teneniko mialoha hoe misy fotoana tsika zany tsy hovalian'Andriamanitra satria zavatra efa teneny ao anatin'ny teniny le izy na hoe tena tsika mihitsy teneny hoe na mamaky ny teniko na mandinika ny teniko dia be dia be ny tanora ny olon-dehibe manontany hoe inona ny sitrapoN'Andriamanitra amin'ny fiainako, inona ny tian'Andriamanitra ao ataoko, aiza ny toerana tokony alehako raha te hanao an'izao dia ohatr'izao raha manao an'ity safidy ity dia inona no mitranga dia tena manan-danja be ny safidy ataontsika isan'andro satria isika androany dia fitambaran'ny safidintsika hatramin'izay azo lazaina hoe fitambaran'ny safidintsika hatramin'izay fa mety hoe misy 10 isan-jato tsy niankina tamintsika ohatra ny hoe nasian'olona ratsy tsika ny forsen'olona tao an'izao nisy ratra ny zavatra nataon'olona tamintsika nangalatra ny olona soatran'izany dia iny le 10 isan-jato fa le 5 isan-jato zany le anananao fahefana amin'ny fiainanao izay le ho resahantsika androany dia na dia misy koa ara ny 10 isan-jato dia hozy ny romanina toko 7:7 hoe 7:7 hoe ny zavatra rehetra miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra dia raha tian'Andriamanitra tsika zany dia afaka tsika antoka hoe na dia misy zavatra ataon'ny olona arany amintsika ka tsy safidintsika le izy dia mbola afaka havadika Andriamanitra ihany iny ohatran'ny kanjo Josefa ohatra dia androany le hoe resaka momba ny sitrapoN'Andriamanitra misy teny izay ao amin'ny Salamo toko 7:30 Salamo 7:30 andiny faharoa mety efa betsaka tsika mahay an'ity teny ity dia raha misy afaka mandray Baiboly dia afaka miara-mamaky amiko sao le voalaza hoe fa efa nomenao voninahitra ny Teninao ho ambonin'ny anaranao rehetra fa efa nomenao voninahitra ny Teninao ho ambonin'ny anaranao rehetra raha ohatra ka alaintsika sara-tsaina fotsiny izay andin-tsoratra masina izay dia hoe raha tia ny anaran'Andriamanitra dia napetrany eto ambony eto ny teniny izany hoe napetraka Andriamanitra ambonin'ny anarany rehetra ny teniny tsika mahalala hoe Andriamanitra manana anarana be dia be tsika mahalala hoe amin'ny anaran'i Jesosy betsaka ny zavatra afaka atao misy fahefana ao anatin'ny anaran'i Jesosy afaka manova ny circonstance ny anaran'i Jesosy fa hozy izy hoe ambonin'izay Jesosy koa moa zany tenin'Andriamanitra ambonin'ny anaran'Andriamanitra rehetra hozy dia napetrany eo ny teniny izany hoe raha ohatra ka tsorina dia hoe Andriamanitra amin'Andriamanitra anazy satria ny anarana nataony ambanin'ny teniny nataony manaiky ny teniny ohatrany hoe raha amin'ny teny frantsay izy dia monsieur soumettre amin'ny teniny izy sy ny anarany amin'Andriamanitra anazy dia ny dikan'izay zany izay efa voalaza n'Andriamanitra rehetra izay zavatra ny teneniny dia izy manaiky an'iny ohatrany hoe raha ohatra ka exagérena le fiteny azafady amin'ilay teny frantsay fa hoe Andriamanitra zany namatotra ny tenany amin'ny teniny dia dikan'izay azo ianteherana be izay tenen'Andriamanitra izay teneny zany tonga dia marina tena hoe afaka mikipitsika afaka tena ohatran'ny olona jamba dia manaraka fotsiny satria voasoratra le izy dia ohatran'izay ny tenen'Andriamanitra dia hiverina amin'ilay hoe mitady sitrapoN'Andriamanitra zany raha ohatra ka hitady ny sitrapoN'Andriamanitra tsika fantatra hoe inona ny décision tokony ho raisiko amin'ny fiainana na amin'ny zavatra anankiray dia miverina amin'ny tenen'Andriamanitra tsika raha ohatra zany tsika ka feno ny tenen'Andriamanitra dia azontsika antoka fa efa tory lalana ireny dia misy fotoana zany misy zavatra tsy mila hivavahantsika ohatra izao hoe za zany ve tokony hanampy ny olona mahantra dia tokony hanampytsika satria voasoratra izany za ve tokony hamela heloka tokony ataoko izany satria voasoratra izany misy zavatra tsy anontaniana intsony satria efa tenenin'Andriamanitra hoe tokony atao ilay izy dia ao anatin'ny teniny
dia tiako ampaherezana antsika rehetrarehetra hoe tena andaontsika ity ny Tenin'Andriamanitra, ho tia mandinika Tenin'Andriamanitra, ho tia manakaiky an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny. Dia raha indraindray misy tsy mazava ny Tenin'Andriamanitra fa ny fanamasin'Andriamanitra eo anazavantsika an'ireny. Tsika zany tsy hoe irery, tsy hoe avelany fotsiny antsika io ny teniko dia izay ataonareo any fa midebry nareo, tsy ohatran'izay nataon'Andriamanitra fa nalefa ny teniny dia mbola nalefany koa ny fanahiny hanazavany ny teniny. Dia misy voasoratra koa hoe ny fanahy amin'ilay teny, tsy ny soratra fa ilay teny miaraka amin'ilay fanahy, dia izay ny ilayntsika. Dia ao anatin'izay mety hitentsika hoe ka indraindray tsy mazava ny Tenin'Andriamanitra, indraindray misy zavatra mifanohatra be dia be miteny hoe mifanohatra ny Tenin'Andriamanitra fa raha ny tena marina tsisy mifanohatra fa tsika fotsiny tsy mahatakatra an'ilay izy. Fa rehefa tena mandinika tsika dia rehefa mandeha ny fotoana dia aika ilay ohatra izao iny izao tsikany, mety be dia be amintsika ny efa niainan'izay zavatra izay. Fa ny tena tiako ampaherezana androany hoe ny Tenin'Andriamanitra ambonin'ny zavatra rehetra, dia efa voasoratra hoe ny zavatra rehetra mandalo daholo, ny zavatra rehetra afaka ny orafa fa ny Tenin'Andriamanitra ihany sisa ny tsy orafa. Izany hoe raha te hantehatra amina zavatra anankiray zany tsika, zavatra hoe tsy afaka miova, zavatra hoe tsy afaka rapitso tsy hoe miteny Andriamanitra hoe androany dia rapitso izy miteny hoe bi indray, dia raha afaka rapitso izy miteny hoe di, tsy ohatran'izany izy fa ohatry izy hoe izy tsy olombelona ka handainga. Dia izay zavatra tenin'Andriamanitra zany dia afaka inoantsika. Raha miteny izy hoe hiverina dia tena hiverina izy fa tsy afaka ny tsy hiverina izy satria efa niteny. Raha miteny izy hoe tiako ianao, fitiavana mandrakizay ny tiavako anao, dia tsy afaka ny tsy tiantsika izy satria efa niteneny. Dia izay zavatra ao anaty Tenin'Andriamanitra zany tena mahafinaritra be fa azo anteherana ny Tenin'Andriamanitra. Dia tsy ny mofy ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra dia andaontsika iny ny Tenin'Andriamanitra. Dikan'izay zany misy zavatra tonga dia voavalitsika rehefa mamaky ny Tenin'Andriamanitra tsika. Misy nametraka fanontaniana maromaro tamiko tao amin'ny Facebook dia teneniko hoe Tenin'Andriamanitra vakiana reto ao anatin'ny Tenin'Andriamanitra misy ny valiteny izay tadiavintsika rehetra, dia rehefa tonga koa fanan'Andriamanitra dia manazavatsika an'ilay izy amintsika. Dia misy tenen'ny Paolan'ny Timoty tiako be ilay izy momba ny Tenin'Andriamanitra koa, dia tiako anampiana ny zavatra efa voalazako teo. Timoty faharoa toko faharoa andininy fahafito. Dia izao ny tenen'ny Paoly hoe Diniho izay lazaiko fa homen'ny Tompo fahazavan-tsaina ny amin'ny zavatra rehetra ianao. Dia ny dikan'izay hoe osy Paoly nanoratra zavatra be dia be, dia eo ilay tenentsika hoe mandinika ny Tenin'Andriamanitra tsika fa tsy mamaky fotsiny. Dia rehefa dinihantsika ny Tenin'Andriamanitra dia ozy izy hoe homen'ny Tompo fahazavan-tsaina amin'ny zavatra rehetra, afaka mandray ny fanapa-kevitra tokony raisintsika tsika. Tsy midika akory izany hoe tsy afaka manontany olona tsika, fa afaka manontany tsika fa homen'ny Tompo antsika ny fahazavan-tsaina amin'ny alalan'ireny zavatra rehetra ireny. Dia dinihantsika ny Tenin'Andriamanitra dia fantatritsika ay izao zany tokony ataoko amin'ity zavatra anankiray ity. Dia te hampahery hoe tena te hanao pub ny Tenin'Andriamanitra mihitsy ny ahako, satria amin'izao fotoana izao lasa indraindray maevantsika ny Tenin'Andriamanitra nefa ny tena misy harena be ao amin'ny Tenin'Andriamanitra, misy fanasitranana ao amin'ny Tenin'Andriamanitra, misy fanafana ao anatin'ilay izy. Dia tsy hampahery hoe andao andinika Tenin'Andriamanitra dia misy zavatra tsy voatery hoe hivavaka hoe sitrapoN'Andriamanitra ve ty, tsy voatery hoe hifadianina mihitsy vao fantatra hoe sitrapoN'Andriamanitra ve ty. Misy zavatra hafa ilayntsika izay, fa misy zavatra sasany efa voatenin'Andriamanitra ao anatin'ny teny, efa nomeny antsika ny zavatra rehetra, efa nomeny antsika koa ny fanahiny. Dia Diniho izay lazaiko izy fa homen'ny Tompo fahazavan-tsaina amin'ny zavatra rehetra ianao. Tsy zavatra sasatsasany ohatra, tsy niteny izy hoe fa homen'ny Tompo fahazavan-tsaina ianao amin'ny sasatsasany na ny amin'ny vitsivitsy amin'ireo, fa ozy izy hoe amin'ny zavatra rehetra. Izany hoe ny fahendren'Andriamanitra zany ataony aty anatintsika fa atsika mandray fanapa-kevitra amin'ny fiainana. Dia izay tiako tenenina fotsiny androany hoe raha te hamantatra sitrapon'ny Tompo tsika dia sitrapon'ny Tompo ao anatin'ny teniny, dia sitrapon'ny Tompo fa tsy sitrapon'ny koto any aminazy any. Fa tiako tenena hoe raha manontany olona tsika tsy sitrapon'olombelona fa sitrapon'Andriamanitra. Raha te hanao sitrapon'Andriamanitra tsika dia ny Tenin'Andriamanitra mila feno ao anatintsika dia mivoaka ho azy ireny rehefa tonga ny fotoana ampitsahivin'ny fanamasina hoe misy an'ilay teny ohatran'izao dia iny teny iny no ampiasaiko eto. Efa nisy video anankiray momba ny Tenin'Andriamanitra nyresako momba n'ilay resaka hoe manadino tare hoe
Tenin'Andriamanitra dia misy miasa amin'ny situation rehetrarehetra satria tokony feno an'ilay izy fotsiny tsika dia hoentin'ny fanahy-masina eo amin'ilay situation ilay izy hoe ito miteny amin'ny fanaraka amin'ity toe-javatra anankiray ity dia afaka manapa-kevitra araka ny tokony ho izy tsika. Dia izay indray ny fizarana tiako zaraina androany dia samy tahiny tompo tsika dia mbola azonareo atao no manontany anahy fa tsy hoe tsy teo anontaniana intsony ahako fa za raha faly hoe afaka ny fanampintsika dia misy fotoana misy olona miara-vavaka amiko amin'ny Skype dia faly hoe afaka fitahiana ho anao za dia ianao koa fitahiana ho anahy tena azoko antoka izany dia misaotra antsika rehetrarehetra mifampahirezana koa dia manaraka indray tsy fantatra hoe roviana indray video manaraka fa samy hitahiny tompo dia izay indray ny androany izany dia averiko ilay teny teo hoe ny Tenin'Andriamanitra napetrany ambonin'ny anarany rehetra dia ilay faharoa hoe Diniho izay lazaiko fa homen'ny Tompo fahazavan-tsaina amin'ny zavatra rehetra ianao dia tahin'Andriamanitra ianao amin'ny fiainana, amin'ny zavatra ataonao na fianarana, na asa, na fandrarahana, ninina dia tahin'ny Tompo ianao. Manaraka indray.